Ya, miaraba atsika malagasy rehetra, indrindra fa isika vahoaka malagasy tsy akanavaky ao Toliara na manaraka an'izao direct ataoko zao na koa anareo anaraka rehefa avy eo iresaka momba an'io fifidianan'io tsika androany. Angambany zoiny malagasy rehetra indrindrandrindra amin'ny maha candidat tamin'ny osolombavambahoaka districtn'ny Toliara voalohany, zotsika vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka koa ny mahafantatra ny vaovao. Natao ihany tsy hiteny ary niezaka nangina fa tena hitako hoe fa tsy rariny koa. Iny voka-pifidianana iny isorako manokana aloha isika vahoakan'ny Toliara tamin'ny fahatokisana satria tsy mbola nisy tamin'ny tantara nampisan'ny Madagasikara na nampisan'ny Toliara nisy solombavam-bahoaka ny fidiny nahazo 2 mandats. Za nomenareo 2 mandats ary amin'izao fotoana izao koa mitarika tataka be mihitsy ao Toliara. Namoaka aniny voka-pifidianana vonjomaika iny ny CENI. Vonjomaika moa izy iny betsaka ny antso gaga tamin'iny voka-pifidianana vonjomaika nomeny CENI. Mifampiantso koa ny candidat rehetra gaga nahita aniny valim-pifidianana vonjomaika iny. Nanontaniana CENI izy tena tena mampiomehy mihitsy sady toy ny tongotra vakivaky zao sady maharary no mahamenatra. Nanontaniana aloha CENI fa maninona io voka-pifidianana io tsy mifanaraka amin'ny PV rehetra, fa maninona koa le anankiray bureau de vote anankivalo tsy avoakana valo teny nomeny CENI tompoko dia mampiomehy le izy mitapony le ordinateur ya mitapo le ordinateur raha voampidirina io le anankivalo satria misy miakatra raha ny vokatra satria za de olony lalàna tsy za mihitsy no amoaka vokatra alohan'ny famoahany CENI fa ty angamba zavatra azontsika andrefisana azy. 250 nisan'ny quartier ao Toliara. Izaho sy teny Randriana Soloniaiko 34
tamin'ny raiky amby efapolo nitariako ary nitariako lavitra be. Taritako lavitra. Zay aloha zavatra tokony ho fantatsika vahoaka malagasy. Raha hoe ataontsika hoe iny am'izay na vahoaka ny seny hoe mbola misy voka mpifidianana, mbola misy voka mpifidianana avy amin'ny bureau de vote anankivalo. Fa maninona ny candidat anankiray fa mihoatra raha atao en totalité le ao amin'ny PV. Ça fait zany zéro dôly zany niazy am'ireo raha nefa tsy de nisy zay zavatra ray. Tsy de nisy zay zavatra ray. Ka miantso atsika aho tompony andraikitra maefa maleo tena isika seni mba hijery manokana an'izany fa za rery ve no mitapy ny ordinateur ikotina vato misy any cité. Mitapy ny ordinateur tsy vita an'izay betsaka ny tsy fanaran-dalàna ne fa niezaka tsy niteny ny tena, niezaka tsy niteny. Tsy ao amin'ny fomba ny président Fokontany fa tsy neutre daholo ne. Fantatsika fa nanao campagne misy proof sady nandray micro anananay proof ny sary rehetra ny président Fokontany rehetra miakandro ny candidat fa niezaka nangina. De zay mahagaga mahavarina ho atsika mpitandro filaminana izay miteny isika rehefa candidat hafa le manao an'le izy de tsisy resaka. Fa rehefa candidat akoatra ireo pro fitondrana ireo de misy problème. Ka ianareo mpitandro filaminana natao hampilamina ny vahoaka ary nino aho fa eo imasonareo mitovy daholo zay rehetra satria betsaka ho zavatra azo lazaina fa mbola tsy fotoanany androany, mbola tsy fotoanany androany fa niezaka tsy ho niteny ny tena dia tsy zaka tsony le izy satria betsaka ny antso. Ka ajaotsika re tompoko, ajaotsika le safidim-bahoaka fa tsy possible hoe mitapy zay mihitsy le niteneny mitapy hony le ordinateur mitapy ahoana zay fantanina be fa mitapy ahoana le ordinateur, mitapy hony le ordinateur raha ampidirana an'le vokatra ka tsy maintsy miandry ny ACC. Ok, afaka hiandry ny ACC tsika fa fantanina mipetraka de zao hoe fa maninona mitapy ny ordinateur. Inona zavatra nampidirina atao nampitapy azy ordinateur tsisy virus eo fa maninona mitapy izy. Ka izay ny antony itenenana io aza simbaina re aza vonoina ny safidim-bahoaka fa zana-bahoaka daholo isika rehetra io. Olona avy any amin'ny Fokontany daholo isika rehetra io fa ny mampiavaka atsika ianareo tompony andraikitra mahaleo tena, ianareo mpitandro filaminana mahaleo tena tanteraka, ny ACC mahaleo tena. Ka izay ny antony anovako an'izao vidéo zao mba jereonareo manokana le izy, jereonareo manokana le izy satria trop c'est trop. Ianareo mitady filaminana aoka hajaitsika ny safidim-bahoaka. De eto koa aho ampanetsetena no itenenako atsika rehetra samy malagasy sika rehetra. Foin'Andriamanitra ho iraitsika nosy ray Madagasikara. Mandalo daholo ny olom-boafidina olom-boatenda. Aoka isika re tompoko mba tsy hamoloko
fa tsisy korotana izany avy amin'ny mpanohatra, tsisy korotana avy aminay firaisan-kina, tsisy an'izany, tsisy an'izany. Fa io fitondrana mitongilana io no mahatonga fikorotanana hitatrika eto Madagasikara. Fefa mijaly ny vahoaka, fefa mijaly ny vahoaka ary tsy zaka ny vahoaka izao fijaliana izao. Vidy maro miakatra, ny ekolazy fa tsy vita tsony, lalana potika, fantsy, ny rano tsisy, fa tsy hainy androitsony ane tsisy rano zao. Tsisy rano dôly na ao amin'ny kapitaly na ao Antananarivo, mijaly rano, mijaly ny vahoaka, tsy mentsika ny vahoaka malagasy akorotana zao. Ary ambarako eto, tsy avy aminay zany io. Amenareo proof avy aminay fikorotana, tsy avy aminay zany. Aoka zava zay, ary aoka tsika mpitandro filaminana hitsara ny marina sy ny rarina. Masahiko reo rehefa hitanareo tsy mety ny ataony hafa, sambory izy, sambory izy. Tahaka ny ataonareo amin'ny olona tsy namoly an'ireny fikorotana. Tsisy fikorotana na zany, profonareo niezaka raha ny tenako na ny namana rehetra, nangina foana amin'ny tsy fanaran-dalana rehetra, noho ninona fitsindrovana samy malagasy. Ka engany mba tsy hitapy koa ny ordinateur rehetra na any amin'ny seny tanà, indrindrandrindra fa any amin'ny ACC. Ka io moa tsy mety hangataka atsika fanasam-bato ndray koa anao taratasy any amin'ny ACC. Fa tena tsy possible moa zany hoe hitapy zany ny ordinateur. Tsy haiko aloha tanàna hafa. Eto zao niezaka nangina, tsy vita président fikotana. Fa ianareo directeur régionaux rehetra nandeha nanao campagne. Fa ny teny président ny ACC tsy mahazo manao campagne na manatsika. Nareo nanao campagne dôla, niezaka nangina zany. Ianao gouverneur nanao campagne, niezaka ACC mihitsy ny te sady tsy mahazo manatsika no tsy mahazo manao campagne. Anananay sary be dia be ianao gouverneur, nanao campagne ianao, niezaka zay nangina. Dia avy aminay ve zany ho atsika mpitandro filaminana, avy aminay ve zany ny fanafitoana, avy aminay ny fanafitoana. Président ny ACC zao mihitsy tonga tany Atuilia ny teny an'io zavatra hoe ny président fikotana, ny directeur régional rehetra, ny gouverneur tsy mahazo manao campagne dôly nareo rehetra, mandray micro manazy. Dia avy aminay fanafitoana zany. Ka tsy ataoko lava fa tena nanaovako an'izao vidéo zao mba tsy hananatsika olana tsy sinikorontana eto Madagasikara. Ary mitandrina foana filaminana zay tsy mendrika ny vahoaka malagasy, tsy mendrika ny vahoaka malagasy ikorontana. Amin'izao fijaliana mahazo anay zao, mahazo ny vahoaka malagasy. Ka dia apetraka amin'ny fahendrenareo seny, hitadiavinareo expert ny ordinateur anay ao, mivoaka mpifidianana rehetra tsy mitapy ny anary reny mitapy ny ordinateur. Dia mba jerenako any Antananarivo zany so dia hitapy ndray koa ny ordinateur rehetra. Ka izay re tompoko apetraka amin'ny fahendrenareo rehetra. Sambo tain'Andriamanitra isika rehetra, firenena samby ananatsika ty, samy mivelona eto Madagasikara isika. Ka engane mba ny fiadanan'Andriamanitra ho any ambany lanitra rehetra. Sambo tain'Andriamanitra.